Amin'ny fifaliana indray ry havako no iarabanantsika mpianakavy finoana na tratra ity andro zay nomen'ny tompo mariky ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsiraray avy ity. Andre ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho antsika isika ko andeha iombona mivavaka angataka ny fanahy masina hitady-dalana antsika ho amin'izany. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ianao, ary fantatray fa ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Misaotra anao izay noho ny famindram-ponao tsy misy fetra, noho ny fitiavanao soa, noho ny amin'izay nampaharetanao ny famindram-ponao aminay tsiraray avy. Eny, na dia efa nanalavitra anao Andriamanitra ry izahay tamin'ny teninay, tamin'ny fihetsikay, tamin'ny nataonay. Eny na tamin'ny fieritreretanay fotsiny aza, dia ianao Andriamanitra kosa namindra fosina mela eloka ka manome izao tombonandro pahavelomana ho anay tsiraray avy izao. Manomana ny fonay ary izay ankehitriny, andre ny afatra tsara avy amin'ny teninao, lay afatry ny famonjena izay mitondra anay ho any amin'ny fanjakana efa voavoatra ho anay rahateo. Koa irao reny fanainao masina, hanamasina anay, ary hanazava ny teninao, itoeran'izany aty anatinay rahateo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity, dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany, toko 7, ny 9 hatramin'ny 12. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: farany, miraisa saina ianareo rehetra, ka miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetreteny, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiany, fa aoka isotra kosa, satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahiny. Fa na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy, ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, ary aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainana. Fa ny tavan'ny Tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona mandrakariva ao aminareo indray ry havako, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Ity epistily voalohany nosoratan'ny apôstôly Petera, ity dia epistily izay tafiditra indrindra ao anatin'ny sokajin'ireo antsoina hoe epistily katolika na universel, nosoratana ho an'ireo kristianina melipatrana maneran'izao tontolo izao, ho fampaherezana, ho fampiorenam-pinoana, ary indrindra mba hahatonga azy reny hitoetra tsara amin'ny Kristy manoloana ny fizahan-toetra izay mahazo ny kristianina. Tanjona arak'izany ny hampahery ireo izay mpino kristianina mba hiorina mafy amin'ny finoana any Jesosy Kristy tompontsika. Eto ary havako, raha mamaky isika eo amin'ny 9 tapany farany dia hono voalaza manao hoe: satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahina. Ho amin'izany no niantsonanareo
mba handova fitahina. De miariary eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny loharanony fitahina. Ny loharanony fitahina voalohany indrindra dia avy amin'ny fiombonana. Fiombonana mitondra fitahina. Eo anatrehan'ny ady mafy, eo anatrehan'ny fizahan-toetra, ny fampianaran-diso, ny fanenjehana zay tsy maintsy natrehan'ireto kristianina ireto, dia mananitrantitra ny apôstôly Petera fa paikady lehibe entin'izy ireo hiatrika izany olana samy hafa izany ny fiombonana. Hitantsika zany eo amin'ny andininy 19 sy ny andininy 19. Miraisa saina, miraha-ory, mifankatiava, mifamindrafo manitretena. Tsy isy fandresena na oviana mihitsy mantsy ho azo mipino eo anatrehan'ny fisaratsarahana sy ny fiolonolonana ary ny samy maka ho azy. Ary indrindra eo anatrehan'ny ady mahamay, eo anatrehan'ny fizahan-toetra zay mahazo mipino no tokony hanehoana izany fiombonana izany. Asehon'ny apôstôly eto amin'ny andininy 19 ny amin'izay tokony atao sy ny tsy tokony atao, ny amin'izay tenenany hoe tsy mamaly ratsiratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka isotra kosa. Aseho zany ao anatin'ny firaisan-tsaina, ao anatin'ny fiombonana izany tokony atao sy tsy tokony atao izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, zava-dehibe tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany izany fiainam-piombonana izany. Zany fiainam-piombonana izany mihitsy aza no namaritra ny fahiziny na ny maizy azy ny fiangonana kristianina voalohany amin'izay fehezanteny efa nahazatra antsika manao hoe de niombonany avokoa ny fananany rehetra. Fa mihoatra lavitra noho izany no ambaran'ity tenin'Andriamanitra amintsika ity fa izany fiombonana izany dia mitondra antsika ho any amin'ny fitahina. Ny fitahina zay ambara eto dia tsy lay fitahina izay hita sy azony be sy ny maro, tahaka ny fahitana sy ny fahazona zavatra hita maso sy azo tsapaitanana amin'izao ankehitriny zao ihany akory, fa arak'izay ambara eto dia andova fitahina mampanantena antsika ny amin'ny fitahina ny fiainana mandrakizay rahatr'izay. Zany raha teo ravako no efa nambaran' Jesosy Kristy fahizay fa ao anatin'ny fiarahamonina tsara, ao anatin'ny fiarahamonina feno firaisan-kina no andovana ny fiainana mandrakizay. Hitantsika zany any amin'ny fampianaran' Jesosy Kristy any amin'ny Matio 5:20 ny andininy 4:30 sy ny manaraka no itenenan' Jesosy manao hoe avia anareo zay notahin'ny raiko izy mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo zao, fa nonao de nomenareo anina, nangetaeta aho de nampisotronareo, nivahiny aho de nampiantranonareo, tsy nanan-kitafy aho de notafianareo, narary aho de notsabonareo, tao an-trano maizina aho de novanginareo, sy ny sisa sy ny sisa. Midiky zany fa ao anatin'ny fiarahamonina feno fiombonana indrindra amin'ny fanavotanareo sokajon'olona marefo sy sahirana izay sokajon'olona voazahan-toetra sy zahana-toetra no ahitana sy ahazotsika ny fitahina, tsy fitahina ankehitriny ihany fa ny fitahina lanitra. Loharan'ny fitahina ny fiombonana. Fa akoatr'izay dia hitantsika eto koa fa loharan'ny fitahina ny fanaovana ny tsara. Hoy ny andininy 10 hatramin'ny 12 manao hoe na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary molony mba tsy hiteny fitaka, aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, ary aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Ambara zany ry havako malala ao anatin'izany fa ny fanaova-tsoa dia
mahatanteraka ilay oabolana malagasy manao hoe ny soa atao le venam-bola fa ny loza atao ratsy loza miantona. Arak'izany a dia ambara eto fa arak'izay fehezanteny ny ndramo matao amin'ny salamo fa 430 zay ambarany petera eto dia Andriamanitra tsy tiany ratsy Andriamanitra, ary Andriamanitra kosa mitsinjo ny marina. Ho an'ireo zay zahatoetra ka miazona ny fahamarinana no hitany ilan'Andriamanitra ka hiandanian'Andriamanitra mandrakariva. Ao anatin'izany indrindra no hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany amin'izay manao ny tsara, ary kosa hanehoan'Andriamanitra ny fahatezerany amin'izay manao ny ratsy. Hitantsika eo amin'ny 2:12. Eto zany ry havana dia tarihana ny saitsika fa ny fanaovana ny tsara dia tsy araky ny fikasana fotsiny ihany, fa tsy maintsy tonga natarihana ho amin'ny fanatanterahana mihitsy. Zao no ambara eto hoe tsy ny miaro ny lelany fotsiny amin'ny ratsy, fa mahatonga azy mba hiteny ny tsara. Tsy hiala amin'ny ratsy fotsiny fa hanao soa, tsy hitady fihavanana fotsiny fa hanaraka izany. Arak'izany ry havako malala dia hitantsika tsara fa tena loharan'ny fiadanana mihitsy, loharan'ny fitahiana ho an'ny mpino izany fanaovany tsara, fanaovan-tsoa. Hitantsika ao amin'ny soratra masina izany. Ao amin'ny bokin'ny Jakoba dia mampianatra antsika fa izany fanaovana ny tsara izany dia mahatonga antsika hiakanjo na hitafy lay voninahitra zay omen'ny tompo antsika raha teo ihany koa. Ambara mandrakariva fa raha maharitra isika dia ny tompo kosa hitahirantsika ho amin'ny fanjakana izay efa voavoatra ho antsika. Raha ho fampiarana izany tenin'Andriamanitra izany ary havako dia misarika ny sain'ny kristianina, misarika ny sain'ny mpino rehetra izao tenin'Andriamanitra izao. Fa natao inona fizahan-toetra, natao inona ady sarotra atrehan'ny mpino, dia ny fijoroana ny marina ary ny fijoroana amin'ny marina irery ihany no mahatonga antsika handova fiainana sy hahita andro ary lay fitahiana avy amin'Andriamanitra raha teo. Ao amin'ny bokin'ny Petera zay nivakitsika teo ihany fa ny 4:12 dia miteny fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra, koa aza matahotra tahaka azy ary aza mangorory ianareo fa manamasina ny Kristy tompo ho tompo ao amponareo. Arak'izany ary havako malala dia miariary fa voan'Andriamanitra ho an'ny marina sy izay manao ny tsara ny fiainana mandrakizay. Ary raha teo ihany koa dia omen'ny tompo anjara ho amin'izany ireo fiangonana miaina amin'ny fiainam-piombonana. Ho famaranana ary dia ho tsapantsika fiangonana fa tsy hitondra na inona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainana mahampino, eo amin'ny fiainana kristianina na oviana ny fitsotokotokoana sy ny fizarazarana ary ny fifampiandaniana, fa mitondra antsika ho any amin'ny fiainana tsara lavitra noho ny amin'izao ankehitriny izao kosa ny fiainam-piombonana izay efa nampianarin'ny tompo antsika raha teo. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiainana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, endre misaotra anao zahay ny amin'izany teny izay omena ho anay izany, teny izay mitondra anay ho amin'ny fiombonana ary ho amin'ny fanaovana ny sitraponao dia ny fanaovana ny tsara izany. Misaotra anao zay tompo manomana ny fiainan-danitra zay omanina ho anay, fa misaotra anao koa zahay afaka manana anjara amin'izany
ka de mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao, ho an'ireo mpanaradianao, ho an'ireo mpino izay miatrika ady sarotra, miatrika fizaham-toetra, ianao Jesosy ampandresy azy reny amin'ny lafiny rehetra. Fa mivavaka ho an'ireo namanay ihany koa zahay izay vesaran'ny olana maro samihafa na inona zany, de ianao Jesosy hiain'ny fivavaka izy reny, ny fisenton'ny fony, ka hahatonga anao Andriamanitra hitsinjo ka ame sy hanafaka azy reny amin'ny lafiny rehetra. De ataonay zany mivavaka izany no ny fahatokinay fa Andriamanitra mihevitra anay amin'ny lafiny rehetra ianao. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Amen.